Mahafaly ny mpankafian'i Kristy ny manolotra anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe vokatry ny ditrako, vokatry ny ditrako. Dia ampeniny RM Arliva. Nanatotoza sy nandrindra ny mpakafian'i Kristy. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Miriama lalany avy no ilay tovovavy antsoina hoe fitiavana, izay tena ny aina tao anatin'ny ditra tokoa. Fitiavana Rasolo Arjao no Maheva, izay tovolahy sakaisan'ny fitiavana. Lalao Estera Rajaonarivony no Ineny, renin'ny fitiavana. Silvera Zafindrafara no dadan'ny fitiavana. Iary lalan'i Kristy no renin-jasa. Valerira Sanazatofy no finoana ravavin'ny fitiavana. Mbola tamana be mihitsy ilay zary Maheva, nefa tsy maintsy hisaraka zatsika se latiko. Fa inona mamaika andriry fitiavana? Ela ihany ny ao amin'ny tanàna fa sarotsarotan'izay. Tanora koa ve dia tsy mba hanan'olo tiana fa zareo mihitsy koa izany mahandreraka. Fafinaretana re izao fa tsy hoe ditra araka ny fiheverandry zareo azy sekory a. Sa ahoana hozy elary Maheva? Ka izay ne ho ahy, impireo tanora ny tsy hidola ary fitiavana. Ary aleo amin'izay ngamba aloha hifandaotsika sa? Indray ariko. Na dia tiana aza hono miaraka dia voatery tsy maintsy misaraka. Izay indray ilay tsy chéri fa milahady izao tsika mihaona. Izay a? Dia lasa fotsiny ve izany fa tsy mba misy na dia oroka kely monja ara fitiavana. Zay ahay, dia milahady izany a? Fa ho aiza amin'ity andro alahady hariva moa ianao ry fitiavana? Saika ho any am-piangonana ary dada. Zary fitiavana aza mba ianarana langalangana kely a? Tsy voazaza kely ray ranonora ohatranao akoriko amronanao izay atsangatsy aman'orana izao. Ho any am-piangonana ianao ko pataloha manara-batana sy akanjo mampiseho foatra ohatr'izao no anaovanao. Dada koa izany, ho any misarika re zary dada. So dia adinonao ary fitiavana fa hanala BPC amin'ity taon'ity ane ianao e. Ka izay indrindra anie andehanako any. Hitraité sujet any aminy hafa ny zokiny efa mba nanala BPC tamin'ny herintaona dia manana sujet be dia be. Ka soloy ary reny fitafianao reny fa na ianao ary ave tsy mahatsiaro miboridana amin'ireny. Eny ary e, dada koa ty sarotiny ery. Sao daholo ny fitafian'ny ankizy. Ngazy fitafin'ny ankizy ny anaranao endany ianao soloy ary reny fa tsy mba henatr'olona tsony ny antony ny tafiana fa maty ny ty lamody ty. Tsy, ny zanak'olona tsisy mpife ihany no enaranao. Lasa ianao soloy ary reny. Dada korangatsy. Fa tsy fantatrao ve le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 hoe aoka ho tonga ohatra nareo amin'ny fitafiana amin'ny fahadiovana e. Fa ho soloany reto e. Jupe lava ao be dabeko. Fitafiana miboridana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ireny no hoentina handehandeha any amin'ity andro hariva. Mahanala baraka ray aman-dreny mihitsy. Zary ve tiany dady e? Ohatr'izao. Zay ahay, mba motomotina kokoa. Dia mahazo mandeha amin'izay ary ve za fa sasamiandry any izay sarika e? Fa dia mbola mananatra anao hatrany ary fitiavana. Aoka ianao mba hitondra tena mendrika naiza misy anao ho hita ho vavy olombelon'i Kristy ianao e. Zany foana korangany endry dadako. Efa hoe eno ary mba omeo gote amin'izay aloha afa-tsy. Ty dia aza mijanona riva be any a. Miatsora misy olana na tsy mahita bus. Eny tompoko.
dia andao andeha hiaingana fa mamahy be ny ao amin'ny tanàna ao e. ao ary miakara dia mamikira tsara e. Zay ary ngasaka tsy tafala tao ianao na avelanao ny tigaiko teto fotsiny a tsy hita hoe hoavy sa ahoana. Efa hainao ihany e. Fa ahoana aloha izany pro atsika e. Isika sy toandro any. Zao fitiavana, tsy ao bainina sy bofy dia aleo mba any ambovy any sika nanala androany e. Mety izany ka raikitra e. Sura mihitsy e. Maefa mifoaza amin'izay dia anaovy ny akanjonao ka jereo efa mivalo rano izao ary mitsangana teo amin'izay dia telo afatsy. Asa fotsiny angamba izao izay anaovan'ny dada raha tonga ny trano any a. Aingana ho ahy ianao. Tapahanao koa nga le torimasoko ny laibe teo marina. Maninona raha mba midekosy kely aty aloha ianao androany sady mba androany fotsiny ge. Adalanga ela sa tsy mazaka fiainana. Andao velomy moto ka sady izay sao dia indahany sasany atyko lozy. Ndre koa zany fa zaho aloha tsy manaiky raha tsy misy fahandroany iny e. Eny ho afa tero ary aloha zay e. Indray ariko. Tena taraiky be marina. Aloranga voaina moramora ny varavarana dia mitsaitsaika sao dia misy mareo eo a. Zao moa zany ny zaza eny vao mody atao trano. Ka mbola be devoira be nge zay ry dady. Meo atiry finoana le fil ao a. Oka mory dada. Fa taiza moa ianao. Efa hoe nandeha nianatra tany amin'ny sarika ho azy za. Lazao marina sa efa mianatranatra manao sipasipa sahady. Ko fa taiza fotsiny ianao rehefa alina be zao vao miditry ny trano e. Mianatry ny fotsy varavarana sahady nefa zazakely io. Oka ho a dada. Inona ianao? Zaza maditra tsy maintsy faiza. Oka se dada fa marara. Ary tsy manao ranomasy manetry kely keo fa zao le vao mainka mahasosotra ha. Inona ianao? Mifona dada. Tsy merina tsondre za e. Mifona androany dia raha bitsy mamerina. Oka. Ataovy mbola tratrako ane ianao e. Mandeha ianao matory any. Ary atsara amin'izay io ranomasim-boay ianao io. Bezany feako sy ranjoko izany ka fipetipetesany dada raha teo mandratra fo e. Eny e, raha ny any ny azy nefa tokony mba manaja ny son'olombelona ihany izy. Nga na izy koa aza fahiny tanora tsy efa mba nandalo tamin'izany fitiavana izany ihany. Zao tia ny vatako mifantopantitra be aok'izany. Tena marary ka. Fa mba nanaona ihany le mahaliana ry fitiavana. Ary sora ambony tongotra aloha ny tananao ry maefa. Marary marina. Fa marary ahoana e. Ny tanako ary manafosafo malevaka ako.
ka izany angefa mangana avokoa ny tenako ry mahefa kapoka izany ka kapoka vono izany ka vono teny marasy mandratra izany nanaovan'ny dada atao Izany ve? Tena tsy mitsitsitsy mihitsy ne izany dadanareo izany. Marina raha tsy alika rombotra. Ie, izany mihitsy. Jerenao fa tena mangana be mihitsy jereo zao eto amin'ny ranjoko eto. Enjana be koa izany fa izavy izany izao mangana e. Jereo tony dia tony koa dia hito dia jereo hatra ty. Tena mivantibantitra tokoa izany Marina. Mampalahelo be ngy fa avilo mitsotsotra eto e. Miaraka aminao ihany no atsapako ny tena fitiavana ry mahefa fa ny ao an-tranonay bedibedy lava izao. Ny nera teo moa mbola tsy ao e. Mba manahoana ary izay izy efa mianakany. Izay fahasahirana ry zareo ao. Mamako moa ty tsy mety salama ka dia za ty lasa tsy tafiakatra fa dia miandro izay asalama azy eto. Raikitra ty ambany vohatra e. Marina raha mba ho vitangia reny ny fitezanan'ireny zaza reny ka. Indrindra ty le vavy matoa fitiavana. Tsy mba misy telefona mba etsoko koa moko dia mivavaka no azo atao e. Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky raha teo koa Andriamanitra ka dia aleo akinina aminy. Ohatra mavesatra be izany lohako izany sady fanina be amin'ny salebolebo fa naninona tampoka teo koa ary zazany misalebolebo marina dia andoha. Fitiavana fanantenana finoana faiza daholo nareo e. Fa ngatsy arahabaneny fa tonga ne izy fa tonga neny avy alory fitiavana. Oay neny zanako Marina manahoana daholo nareo. Manahoana neny? Tonga soa neny. Tonga soa ianao raha matoa efa manahoana izay mamany ambany voatrany. Ao e tsy hita hoe tsara tsy hita hoe ratsy aretinantitra e. Inona no nentin'ny neno anay? Nalahelo anareo dia niakatrako. Tsy ho vitanao ilay fitezanan'ilay ankizy mantsy. Dia nitondra zavatra ho anay ve neny? Ary raiza aloha netana ry fitiavana fa mahavesatra izy fenao ve marary to mianahana ohatrin'inona? Tsy ary ho raisiny fa efa hoe nitondra zavatra ho anay ve ho any neny? Raha vitoto retsiny ao dia anatsinahy. Ao fa nitondrako zavatra daholo nareo telo menadahy e. Fa nga izy telo menadahy ihany moa ny akonanao raha matoa ary za dia efa tena adinonao mihitsy Enao koa izany. Nitondrako an'ilay sakafo tena tianao renao e. Trondro. Tsy adino koa no mitondra ilay satroka penjy tena tianao iny e. Ay misaotra ki malala. Tsy adinonao marina kay. Tony ilay vita malagasy e. Zay tena tsara tokoa izy izany. Tsara kosa izy izany
leo tonga dia tia trondro ity no ataontsika laoka androany atoandro koa. Misaotra kivady malala koa. Ieny re. Dada ho amin'ny soabady mbola tanora e. Misaotra azy retsy fa tsy hoe sanatria misaraka aminy akory samy hafa ny hoe misaotra sy misoabady. Ieny tokoa ka manahoany ty fanomanana nyty BBC anao ry fitiavana? Mandeha tsara mihitsy izy ry neny fa efa nanahoana tokoa bebe leny fanginao tany e. Ahoana izany izy manavinavy an'izany? Efa tsy dia maninona re izy fa nalahelo anay izany no nampanavy azy fa efa salama tsara izy ka. Nareo kosa ilozanareo iziko. Ka ho ariako aiza kosa ary nareo raha hijanona any e. Sady io zanaka ao vavy io ramatoa. Mahaditra mahita an'izany amin'ny 7 alina vao miditra ny trano. Indrindra hatr'izay tsy nahateo anao izay. Fa hoana izany ry fitiavana? Izay indray ny anareo ka. Manararoatra ny tsy nahateo mihitsy ianao izany hitanao mantsy fa dadanao tsy dia mahateny anao. Io ary no tena masikako. Ny olona manomana fanadinana amin'ny betibedesana. Izaho aloha raha tsy afaka eo dia nareo Zany androandro mahefa fa taiza ianao? Zaho zay vao niravako. Ve? Ndry koa zany devatsy. Fa hoaiza aloha tsika fa toa taitra sy manahy ny pozinao zany fa misinina? Tsy dia hoe misinina nefa koa misinina ihany. Aleo any amin'ny dokotera tsika dia nizao rery mahefa. Dokotera? Fa nga mbola marary ihany le kapoka nahazo anao reny hatramin'izao ka. Tsapako ohatry ny hafahafa be izany ka ohatry ny noana nefa tsy mahinana kanina. Tsy zakako mihitsy ireny fofona vary mangotraka ireny fa mampalolohy be sady izay laza fa mipandavy izany dia marary be ny lohako. Misy taona za tena mandoa mihitsy tsy te hampiseho ao an-trano fotsiny hoe hafahafa fa tena tsy haiko mihitsy ry fitiavana, dia sanatria ve ka bikiny ianao Mahefa, tena manamafy fa tsy haiko ka. Ndao alohany amin'ny dokotera dia hoetra ihany fa efa nitondra vola ve aloha ianao Aiza moa ny ahitako vola ry Mahefa? Any aminao any izao no antenaina mba izy. Eny misy kely ihany aty fa consultation ihany ngamba ny vitanko. Efa fatateraka tokoa ty le efa nahitsika. Inona ny hevitra ho ianao Togina tsy mahateny akory zato ianao. Zao azo mitondra voga. Misy zaza hono ato akipoko. Nefa dia ianao ihany ngeny nametraka an'io Eny fa maninona mora tonga dia voanana any ka tsy sahan'izany ary Mahefa. Fa mahita hevitra tsara koatr'izay ary ve ndre? Tsy mahita fa izany hoe analasa izany kosa aloha tena risika be ka. Nanao an'io ianao milakako anala an'io milaka mioaka. Fa ngaza reriny nanao an'io aminao Venao ve vehivavy dia tsy alala ny tokony ataonao ka matahotra an'izany fa maninona raha tazomina ary Mahefa dia ataondra rahantsika sahoanao izy ianao. Venao nga tsy misaina manao hevitra taingina. Hevitra taingina hoany sa ianao ny tsy mazoto anambady ndry koa zany tsy hoe
Tsy mazoto aho fa mbola tsy amin'izany mihitsy aloha izao a. Tsika nge mbola mianatra e. Aleo ilamina aloha. Andray kosa ary mahefa. Ny kipoko anga mety an'izany hoe ilamina izany. Tsy maintsy hitomby io zaza io dia ho hitam-bahoaka eo. Izay ve tsika senao vao ho taitra? Ka izay ny ilazako amin'ireo hoe alao aniko. Sarotra be ho azy izany. Oka izay aloha izany resaka izany fa tena makarary ny andohako ka. Ary leo ndre eto ny ateriko fa sao dia misy matazana eo koa tsika vao maika nahirana. Eny ary fa mba eritrereto tsara ihany aloha ilay hevitra teo hoe sao dia tokony hanao raharaha ihany tsika na dia izany azy e. Tena tsy mahendry mihitsy ty pikina ty ka. Marina kery fitiavana tsy. Aleo ve hoe kena ilay hevitra mahefa teo fa ohatry ny mampijaly tena fotsiny eto kanefa mety ho zaka mivatako akory izany izany ka. Rangaha. Aleo mihitsy alana any sady manimba fiainana sy rehefa fotsiny. Ahoana no hita amin'ny mpiara-mianatra hoe be voka dia hoajanona izany BPC. Aleo indray aloha iresaka amin'ny mahefa amin'ny SMS ka. Aloha tsy indriny ty telefôniny ty. Efa matory angaha izy fa mamaly. Tsy mety mahita tory lesa. Fandry ve mahafantatr'olona afaka manala ilay zaza indray fa tapa-kevitra ihany aleo fa koziko ilay bandy akamako iny fa ny ankizy nefa nanala zaza koa. Okey, mety izany. Resao izy dia atao faran'izay aingany ty e. Izay aloha fa efa reraka be za rapito izany. Okey, raha dia mazaniko. Bonne nuit Ela. Bisous. Bisous malala. À demain zany. Zay. Ary alolo ezaka hitady torimasina dia tsy mety mahita azy. Tsisy miditra amin'ny lohako kosa aloha izay fianarana ka. Marina raha mba tadidiko izao ny lesona raha anatina amin'ny profy raha pitso. Aleranga aloha itsotsotra fa tsy. Lasa aloha zary neny fatara. Toa tsy misakafo maraina akory vao mandeha. Sady vao amin'ny enina sasany eny izao e. Ka oka izao fa tena maika be zary neny a. Manao exposé mantsy izay dia mila miona daholo mpiara-mianatra anao an'ilay izy. Izay iray groupe izany io. Eny ary e. Fa hoe ty mofo ty hoaninao any an-dalana any raha izany ary. Zary. Dia izay fa lasa ary neny a. Tsy tafody atoandro fa mijanona any. Fa na izany ary aza mody hariva be Eno a mantsy aneny. Mba mazoto mianatra kosa ilay zanako ka. Jerefa dia nafony hatramin'ny sakafo sady mbo endry ery ndry.
ary tia mahefa ny tsy eto ihany nefa za zany efa dodana ay ineny izy fa dama saro-pisaina mahefa za efa sasany andry any lahy mihitsy nga ndao amin'izay ary andeha ndao ary zasy le mpandeakama koa efa nyresaka fa ny Ambomanga kely no misy an'le renin-jaza dia ahoana ho anysika izao fa ngahinao tsy mianatra androany ka tapahan'andro fitiavana rehefa mazoto ianao a za ve moa tsy azoto fa efa imbe dehibe koa mantsy izany nanapaka fianarana ka maika alànana io fa hita eo ihany ny kibonao e sady mety anahirana ny manala ny ora taraika eo io a andao ariko tsy ho hita eo ihany ve izay excuse atao any am-pianarana e zay nge eo any lazaiko andre mino aho fa hito le trano ka aleo aloha dondonina aleo ianao mandondona fa za mangofotra ka inona koa ary ty sary tahotra ity efa eto indray ve vao emotra e dondony e ao ary anaovako azy e ody tompoko ody e tonga dia mandroso fa tsy midy io e andao ry fitiavana droso a tohatra maizimaizina be ny ato izany ohatra ny matahotra ka ndao hiditra fa tsisy anaikitra anao eo e tarito ny lalana andao manahoanareo roa kely inona moa izao atondianareo izao e sa misy azoko anampinanareo aleo ngamba tonga dia vataniko ny resaka hoe anala zazy izay e ie izany mihitsy tompoko anala zaza ieny tompoko ary mba ataovy moramora ry sekely fa sao dia misy maheno eo a fa efa firy andro moa no mipetrahany tsy efa ray volana latsaka eo ve izay tsy haiko tsara ka mety 3 herinandro eo angamba miakara reto ambofandriana eto izahako ny kibonao e somary efa ngeza ihany ty a fa zaza fahafiry ty voalohany eny tompoko efa nisy zavatra nataonareo ka nanalana n'ity zazy ty tany zavatra ahoana moa izany ohatra hoe efa ninana tambavy sa ninana fanafody ianao ka ianao izao ny vahaolana voalohany ary farany raisinay dia mety ohatrin'ny eo izao manao azy ity raha neny a dia roviny izay miverina raha etsy ariary fotsiny mba ny atsasaka izay fa tena tsy zaka izany a valoalina ary izany no alohanareo e atoniny kosa ngambo izay ka afaka pitsonareo no miverina ndria makaina tsara dia mba tsy manao vizana azo fa tsy misy atahorana io a tsisy atahorana io rehefa asako izany e efa mampolo taona ny any nanao an'io inona koa nareo ny te hanala zazy io matatesa ny vokany e kely jejo loatra mantsy ka raha tsy ny aina iny ny miala dia tsy mitoejaza tsony iny tena mitetateta hita mihitsy hoe kely veta zay ary aloha fa andeha zay roa e raha afaka pitsy izany yo zay izany fa ndry maka aina tsara ho a dia ahoana izany ahitana n'izany volo zandry mahefa zay mihitsy koa izao mampiasa ny saiko io nge mahita tafika andra nga aloha inona ny atao a dia tsy maintsy andainga amin'ny ao an-trano zaniko
dia inona izany no lazainao amin'ny zareo? hoe misy boky tsy maintsy fidinana ampianarana hoe raha ekolazy mantsy no angalarina dia mora traingo kely sady roviana voalohan'ny volana angatahana izany. Izay koa izany lazaiko amin'ny dada sy mama dia samy miantoka efatra alina izany tsika. Oke ary izay fa aza manao riraka mihitsy tonga ianao izay fa mandra-peona velomina efa. Mahatsiry very ireny ny nanaovanao azy ity ngamba dia ho laniko hatramin'ny taolany mihitsy ty tongotrombo ty ka. Inona moa ny sakafo tsy hatsiry tonga ao am-bavanao rainy tsy dia hoe izany loatra fianao mihitsy ny mahay mikarakara Ianao koa ty mitera vaty mahay mandihy eo. Fa ahoana ho ary fitiavana? Ahoan'izay ry neny? Nanahoana ilay exposé nataonareo tany? Nandroso tsara? Aleo aloha velesina mividy eny mafanaka. Ka izay indrindra anie izao ny saika ho resahako aminareo mila mividy boky izay hanamafisanay an'ilay zavatra lazainy ao anatin'ilay exposé. Izany mantsy fa mila toa-kevitra mafonja tsara mihitsy ozy ny mpampianatra. Tsara kosa izany ka. Fa dia ohatrina indray izao ny vola ilaina amin'izany? Efatra alina ihany re. Efatra alina? Fa nahoana no dia lafo be toy izany? Fangatsy boky roa no vidiana Izany hoe raha ihany fa hitaneny mividina boky 3 alina ariary dia 2 alina hono cotisation anjarako tamin'ilay hitanareo ilay nandehanana tany amin'ny cyber ilay nanaovana impression rehetrarehetra ireny satria manao participation daholo izay iray groupe rehetra. Ka inona ary ny anaran'ilay boky fa ho vidiako Za raha teo koa tsy maintsy mandalo eny Ambohijatovy ihany raha pitso dia lalako ihany io. Lozy ty marina. Inona ireny langa ho foroniko hoe? Ory fitia, inona hono ny anaran'ilay boky fa hovidiany dadanareo? Fa tsy hisotro io lalaovina fotsiny eo. Le boky aneo efa azoko le mpiara-mianatra taminay le nenitoa ny mpiasany amin'ny librairie dia efa tonga dia le nenitoa amin'ny fotsiny nividy an'ilay izy aloha dia efa azoko le boky fa le vola sisany tsy maintsy omeko raha piso farafatarany. Mba tsotra koa izany nenitoa ny mpiara-mianatra aminareo izany Ay, fa maninona ho andrito lasa malainday koman'izany tato ato Tsy hoe malainday komana ahoana ary neny fa efa voky-tsakitsaky nefa eo ihany izany fa ilay fieritreretana amin'ity fanadinana ho avy ty mihitsy izao no tena manahirana ny saiko Aok'izay izany rezaka izany fa mandehana matory dia azadiny no mivavaka mandrakariva Zay ry izy telo mianadahy fa mbola hianatra any ianareo raha pitso aza dia miaro tory be loatra. Mandehana koa ianao reny raha tory fa aleo ataoko daholo reto Ay, fa mbola tsy atory aloha fa aleo anara-maso andreo ankizy ireo. Reo vao misy mikiliolio ao. Ataoko mahamay mihitsy indrindra fa fitiavana iny ohatry ny hafahafa izany tato ato raha mahamarika ianao ka. Nenao koa izany. Mba sahirana ilay fanadinana BPC alainy re izy fa tsy aleonao ve matory. Ka na ny firesany aza ane ohatry ny hafahafa izany Entina mbavaka rehefa manahirana moa ilay fitesana ilay ankizy ankehitriny hitanao ihany. Zay tokoa moa izany le hoe fitazana tanora tsy vita moramorako. Izany mihitsiko.
Azo aleo club andray aloha ndriry fitiavana mba misy resahana amin'ny mahefa. Aiza ny finday teo? Nahazo vola ihany ve lasa ahoana e? Izy fa mamaly drase tantara be ary le izy vao azoko. Zany aleo any ampianarana rapitso mifampitantaran'izany fa manomboka mavesatra be sahady ny masoko. Ary ianao ve aloha mba nahazo e? Eno hafa bonne nuit amin'izay. À demain ariko. Mba tenenao amiko ake fahamarinana. Fahamarinana inary no teneniko amindrio finoana. Ka ndry ohatra ny hafahafa be zaniko. Hafahafa amin'ny ahoana koa e? Ny ato an-trano mihitsy akimy masika dia kôdikôdy ohatran'ireny indreny fa aiza koa ky tanora ve ky dia tsy mba hanana ny fiainany manokana. Zaho aloha dia tsy mahalala an'izany sady tsy isy fantatro izay zavatra ataondry any ampianaranareo any. Dia mipetra tsara rehefa mbola zazakely fa tsy. Fa ndry ve manao sipa e? Za miditra amin'ny pataloha tero tsisy an'izany eo. Raha zaho ohatra ndry aza madiditra izany fa tsy. So ihany aloha raha matoky leram-pamafatra ny sekoly fa mba mety manoratra sy manao siny an'ity carnet de correspondance ako ity rehefa tsy mianatra sy mingitrika ohatr'ireny e. Zay aloha dia marina e. Fa ty 2,000 mena azy koa ngamo vola kely ka. Ary efa vonina tsara ve nao e? Matoza tonga aty dia vonina ary sy asiako nenina rery mahefa. Zay le heritsaingy izay mihitsy ny tsy hafozako andre ity ka. Ary tonga ato amin'ilay renin-jazasahantsika ary mahefa fa izy io mba dodomindray aloha. Ody izy roa kely marina efa vonina daholo ato ny fitaovana fa nareo sisa no andrasako e. Efa vonina tsara ianao somary marary ihany ty mantsy. Hita fa zava-doza ihany ty nataonareo ty marina sady enjehan'ny lalàna. Ny amo asako sady mba famonjeko anareo e. Aoka tsisy torotoroka na raha sanatria maninona. Amin'izay aloha dia miala so dia hoe manondro tondro ny anarako aty. Ka ahoana? Vonina? Efa vonina tsara e. Mba miangavy anao ary raha misekely mba hivoaka aloha. Ao retsy mba mailamaila ke. So dia marary be. Marary mihitsy ka. Te anao aminy eo. Zay vao hoe marary marary. Zany ve matahotra indray ara izany ka. Tsy alana ve izy sa avela e? Ino ty mitranga memitra ohatry ny lelon-jazo ty? Vola efa azoko tsy miverina tsony Zany ao ary dia mba ataovy moramora ihany amin'ilay tsy marary. Tsy maintsy hoe marary io ko tsy marary tsy marary. Aleo mihitsy aloha atsoko fitiavana ka. Io hoe ny numero any. Allô? Ahoana? Efa tsy dia reraka be tsony ve ndry? Allô mahefa. Mbola tsy tafaverina tsara ny heriko fa so ihany aloha dada sy neny fa nino an'ilay zavatra mody nilazaiko tamin'ny omaly iny hoe marary be ho any lohako. Mody namoron-dainga mihitsy Ay, le renin-jaza iny hoe matanjatsaina be hono ianao Fitiavanao, nga mbola marary any zao lohanao azao e. Avy midina misakafo fa tsy mangatsika. Avelako aloha ianao ry mahefa fa za miantso azany angeny eny e.
ory fitiavana maheno ve anao e? Iny izy iny fa tamy fa tapao aloha. Fa angaly iretsy dia tena nianatra be nareo maly a. Tsy andriny iny fa tratra ny orana be za tamin'ny lakamisy moa nitaranjanay koa EPS sy siantifika daholo dia tena mavesatra be ka vizana be mihitsy a. Ka sao dia tokony hoentina any amin'ny dokotera ary tianao. Neny ahoko sao fa aretina mandalo ihany aneny ah io e. Aleo neny mba no aty zandro amin'ny fotsiny misakafo fa tena reraka be ale miakatra sy midina. Mariny e, mba miantahanta kely amin'iny aloha. Endray ary ho fahateriko ny sakafonao raha izany no tianao. Fitiavana. Ahoana kia? Fa marary ahoandry ety e? Efa hoe marary antobe ho aza. Vizana be a. Fa marary ahoana? Dia vizana ahoana koa? Aza be fanontaniana kia. Izay fotsiny dia ampy. Fa manina raha manantona makany amin'ny dokotera aloha e? Retina kely tsisy dikany io e kely. Andehanana ho any amin'ny dokotera. Ka na izany aza sarobedy nge ny fahasalamana e. Aza bela zao eo ndry e. Ndana ny raha ndry atao fa tsy. Eny ary e. Ny fatim-bola koa zany tena reko mandeha be mihitsy moa. Nanomboka ho maly aliny. Tena marary loatra ka nahatonga ho vizana be ohatr' izao. Dia tena navita nanala zaza tokoa mantsy izany ndry fitiavana. Namono olona anie izany raha marimarina kokoa ny lazainy. Asa fotsiny raha tena fantatry dada sy neny hoe nanala zaza ny ety fitiavana kelynareo. Tena vizana be aza. Afaka tapabolana zany ny examen BEPC dia ho tonga. Nefa za na napatapaka foana. Tsy misy afa-tsy mahefa no ato an-tsaiko. Marina raha mba vonina amin'izany a. Tia zananala zaza no atao an-dohako. Ka raha ho abolapitilo no mivoakany dia tsy mifaka fa ho haiko tsy atoro e. Saingy tsy izany ihany fa retaranja maro be anahoana. Oatra mandromandro manana aretina ane ianao zany ny fitiavana e? Ka efa mahay be nga ianao io ny totsy zany ery dada amin'ny 7 alina dia amin'ny 4 maraina fandraisako kahe dia tsy ho hitan'ny dada mihitsy satria amin'izany oro izany a efa rendrika ny toromasonareo. Zany a tsara aloha ilay fandaharam-potoananao fa toy izy e. Inona akoriny izany eo? Diso hevitra ianao ry dada. Izany kahe izany ny boky tsy tiako sokafana indrindra. Marina e, ny avizanako azy ity tsy hitako mihitsy izay hitondrako ny tena kokoa. Hianatra. Masika ianao fa mora mbakaina ry dada. Miomany ry fitiavana fa andeha etseny sika roa izao a. Hividy akanjo anaovandre examen. Zany veriny eny. Andraso ary aho fa hiomana vetivety e. Dia izay tiandry koa natao laoka amin'ny fotoana analandry examen io satria izay mba afaka andry ny tanjonay e. Saotra reriny eny a. Ary malakilaky e. Raha mba fantatro mantsy ry neny tena marina fa nanaonao foana nety zanaka vavy kelinao. Engany tsy ho fantatro mandrakizay izany. Zany raha mba mamaly antso na SMS mihitsy fitiavana ka. Ay, tokoa moa ka andro ny BEPC andro any.
aleo aloha tselongelenina so manahirana ka. Mariny ty malagasy ty raha mba misy ho raisina mihitsy ahy sady tamin'ilay andro nanabangako sy nianarana tany an-dakilasy ny mipotra tao. Ahoana re ty e? Marina raha mba mahita ho soratana. Aleo rangaha atao izay hamenona fotsiny any tia soratsoratana any dia izay alehany any alehany. Ataokotoko ainga any ity dia ataoko izay ho tiana fa sady efa tsy hitako tsony koa izay atao eto. Zanako marina fa nga mora kely izy tao ny tonody alobe ianao e. Inona koa reo mora teo ry dada? Ie, sady maika no manandra-pitsy koa Ay, ataovy tsara anaka ny fanadinana fa io no antoko hidiranao eny amin'ny lycée. Sady mba reharehanay ray aman-dreny koa anera tafita amin'ny fianarana nareo ankizy. Zay ry fitiavana kely ianao ne mba vavy matoanay e. Endre ry dada. Zay va dia manantena anao zay e. Efa miezaka mafy ahy e, aza matahotra. Ry dada, indrisy mantsy. Fitiavana, fitio. Ny foaza amin'izay fa ngatsy ianao anglais androany to mbola eo ihany e. Moa zaho option atri dia mbola manao fanadinana kay moa za androany. Tena kamo be mihitsy azanka. Androany re sisa ny farany fahinina ary ty ala hoeraingana fa tsy tareo ianao korasika izanako a. Allo? Allo? Efa vita iny ny BBC anao fa ahoana indray mipro atsika e? Aiza dia roviana no nalazy kely? Samy mihitsy izao lesy ny tena ilaiko sady tsy nisy namokatra mihitsy tany e. Aleo aloha ateriko any amin'ny fitity ronono ity dia mbola mafanaka. Tena ilainy izao ty amin'izy reradrerakavina anao examen io. Zany ve? Tsy maninona zany fa amin'ny herintaona indray mamerina e. Tsy maintsy manatanjatsaina tokoa aloha e. Fa chérie ry lanitra iny dieny misofiko. Aleo tsy kotabaina aloha fa ianona eto avelana eto. Inona ary zany resahany fitiavana izany? Misy miantso amin'ny telefona ane izy zany sady ohatran'ny resaka hafahafa zany. Hoe ahoana retsy? Aleo eny amin'ny hazo be tsika manao fotoana fa eny tsy dia be olona dia amin'ny roa tolakandro ve mety aminao? Rapitso io amin'ny roa? Ay, okary mety tsara zany ka. Zay zany fa rapitso? Hoe, bisou. Bisou elahy. Reko zany zay ka ny tena mahavariana sy mahajejojejo an'ity fitiavany ty any am-pianarana. Aleo jokoko moramora aloha izy amin'le fotoana ny rapitso dia ho hitako hoe izy zany tena manadala sy mahavariana azy amin'izany ka. Reo aleo hoe aloha inony eto ambadimbadika eto izay resahany. Apetaka tsara ihany ty arivava oriny ty. Amin'izay tsy fantany sanatria tazany tapoka. Io fa taona nala arivava dia nanao bisou? Tsy manaiky an'izao mahita io raha tonga any an-trano any. Inona hono zany lazainy? Aleo inona moramora ihany aloha fa tsy koropahana. Dia efa nanahoana aloha ny fahasalamany toa tamin'ilay nanala zaza iny e? Le nanala zaza ve?
enjana be loha iny e, tena enjana, saika maty a, fa izany hoe izao hoe fa mba savaka, fa hono alo hoe toavy aloro mahefa tena tia marina. Andrekaka, tia lozanao ry fitiavana, dia mahavita hatraminana zaza ve? Tena tsy mampinoka. Mamandalitra ray aman-dreny fotsiny ianao re mody malemy tsy azo reny. Ay mody miketrika zava-doza. Tena tsy voatsindrika mihitsy izany foko izany ka. Aleo alehako eo masiny io bandy io mihitsy dia ataoko miara mahita eo izy roa. Inona lahy? Kay, venao ve ry zoko mitapy e? Dada, Zany indray lazainy lahy mitapy. Ary ianao ry fitiavana, lasa ianao mody zao dia zao. Aizao nataonao aty? dada, andeha ody aho fa na izany aza zafinoana re izy. Dada inona? Lasa ho ianao mody a? Io rehefa namotika ny fiainanao ko mbola rovarovanao eo ihany. Lasa ianao? Mahefa. Ary lahy, sahala lahy zany nanimba ny zanako. Atao lahy be voky izy dia avy eo alany indray, mba fantatra lahy mo. Zaza tsy ampitoana nefa ty e. Tena mifona re, tena mifona. Fazatoriana ataoko daholo izay tianareo rehetra e. Mifona. Tsy ilaiko eo lahy manadalana miarakaraka amin'ny zanako tsony. Azo. Raha tsy izany, eny ambany atsinanany lahy mihina mangazo. Eny tompoko. Zaza manafotoana tsy. Orenina, aza ity kely indray le filatsy fa misy zaza tena tsy mety fay mihitsy atao trano ato a. Fa mintsiny izao rainy a. Nanondrana indrainy ianao e. Fa nanondrana hoana? Io ny ianao. Mody binaika atao trano ato fa mandeha vitay atsalaka. Fa naninny? Nanala zaziny ianao e. I fitiavana ve? Fizandray e, avia ty ianao ry fitiavana. Marina ve zalazay indrainao zany ry fitiavana? Marina izany. Manala zaza nampianarina anao any am-piangonana sy any am-pianarana. Manala baraka ray aman-dreny, ataoko mandraingirangy ianao androany. Inona ianao, mialana ianao. Tena marina ve zany ry fitiavana? Nanala zaza ianao? Totorana angeneny izany ry Zao ny tadiavinao, zao ny vokatry ny ditranao, ny afaty sy ny ampijaly anay ray aman-dreny mihitsy. Neny a. Ny vadiko marina. Neny a. Aleo any ny tananao mpamonolo iny ry fitiavana. Aleo etsona ambilansy aingana fa tena ho faty ty marina. Aiza mola numéro teo? Neny a. Allo? Ie, ambilansa. Ie. Aty Soraka ihany e. Misy marary mafy. Ie ny tompoko. Io. Raha maninina mivadiko dia tsy miala aminao ary fitiavana. Lasa ianao mandeha ihany. Dada, asa atao an'izany moa izay. Nanomboka teo dia norohan'ny dada fa antony nahafaty an'i Neny. Tsy mametsiny asa satria ny fahinon'ny Neny ny adalako no nahatapaka lalandra azy. Manano tena tsy vita ny dada. Ny zandriko koa dia hifinoana sy fanantenana ka mboty sahady vokatry ny ditrako. Mahefa raha teo moa tsy nahenoana vaovao tsony. Tsy mandray ny antsoko na mamaly akory ny SMS-ko izy. Tsy diplôma nanako, tsy traikefa ihany koa. Ho vokatry ny ditrako kanefa hoaiza tsony. Ranondraraka tsy azo rofiny reny lasako reny. Samy vokatry ny ditrako.
narahantsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe vokatry ny ditrako, vokatry ny ditrako. dia mpeniny RM Arliva. Nanatotoza sy nandrindra ny mpankafihany Kristy. Miriama Lalany avy no ilay tovovavy antsoina hoe fitiavana, izay tena niaina tao anatin'ny ditra tokoa. Fitiavana Rasolo Arjao no Mahevo, izay tovolahy sakaisan'ny fitiavana. Lalao Estera Rajaonarivony no Ineny, reniny fitiavana. Silvera Zafindrafara no dadan'ny fitiavana. Iary Lalan'i Kristy no renin-jasa. Valérie Rasanazatofy no finoana raha vavin'ny fitiavana.